fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna dia ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana no mitsara ny raharaha-pifidianana fa tsy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana misy noho izany ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo mpitsara voakasika izany ireo mpikambana eo anivon'ny HCC ary ny ao amin'ny CENI. Tsy mitovy amin'ny fifidianana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mantsy ty ataontsika eny anivon'ny commune satria misy tribunaux administratif enina dia raha ohatra zany ka tsy ampitoviana ilay famakiana n'ilay lalàna sy ny ataoko hoe ny interprétation dia mety hisy zavatra mitovy nefa samihafa ny fijeriny mpitsara azy. Raha ny tena marina moa zany dia olona efa mampianina amin'ny asany inge ireo mpitsara ireo fa ny tena atao dia fifampizarana, zany hoe fijerena mialoha inona avy no mety fifanolanana mety hisy ary inona no mety ho fampiarana ny lalàna miohatra amin'izay famahana an'izay fifanolanana mety izay. Misy moa fanamafisana traikefa satria hitanareo fa ny lalàna fifidianana ren'le navozina tamin'ny herintaona 2020 sy 2020 nisy zavatra niova. Zany hoe manana traikefa izy tamin'ny fifidianana taloha fa misy zavatra vaovao ihany koa zany amin'ny lalàna izay tsara ampahafantarana ny zareo ary araka ny tenenina teo hoe mila fitoviana ny fijery an'le izy. Ny fifidianana ety amin'ny vondrom-paritra tsy tsaram-pahefana dia nomena andraikitra ny tribunal administratif sy ny conseil d'état, zany hoe ireo mpitsara administratif zany. Tokony hitovy fijery daholo ireo acteurs rehetra zany na ny tribunal administratif na ny conseil d'état na ny CENI na ny acteurs reny amin'ny interprétation tegna manjary mampanailo izy tsy mitovy le fijery dia lasa mahatonta be izy.